Vola iarivava tsika riava. Misaotranao zay ny Tompon'Andriamanitra zay, fa sitraka indrindra ny velomana ny teninao, lay teny fiainana. Zany teny fiainana zany mahafafinao eo amin'izay toerany fahafatesana. Ny teninao dia fahazavana, ary zany teninao fahazavana zany mahafafinao eo amin'izay rehetra misy ny malomaloka indrindra amin'izay toerany maizina. Ny teninao dia teny mandrakizay, ary zany teninao mandrakizay zany afafinao ho an'izay rehetra mitoetra ao miaraka ny fahafatesana, mba hananao ny fiainana be dehibe ka hahatonga ny fiadanana anjaka eo amin'ny fianakaviana, anjaka eo amin'ny tokantrano, anjaka eo amin'ny fianakaviana. Ankehitriny ary tompo dia mangataka aminao zay, hamasino amin'ny alalan'ny teninao zay, velomy amin'ny alalan'ny teninao zay, azavao amin'ny alalan'ny teninao izay, amarino amin'ny alalan'ny teninao zay, fa ny teninao ny fahamarinana. Fantatrareo fa androany dia fotoanan'ny marathon de Toulouse, 240 kilometatra zay ny record du monde amin'izao fotoana moa zany dia adiny 10. Zany ny azakazaka zay tadiavana loka ao ivelany ao. Fa inona kosa ny azakazaka izay tanterahantsika ato anatiny, hitadiavantsika ny loka ny fiainana, ny loka ny fiadanana, ny loka ny mandrakizay. Ka dia mialatsiny aminareo aho ary mangataka famelana aminareo mba ho marathon ray ny toritenitsika sy ny fampianarantsika androany. Tsy azakazaka vetivety jerena ory isaky ny 10 minitra, na koa azakazaka izay mampisefosefo kanefa dia mandreraka vetivety, fa mba hoenintsika amin'ny faharetana, akatsika fampianarana tsara, mba hahatonga antsika ioro amin'ny fitiavana Andriamanitra, ary hahatonga ny fiadanana Andriamanitra tena mitoetra eto amin'ny fiangonana sy eo amin'ny ankohonana. Ny Yom Kippur na ny hoe Yom HaKippurim amin'ny teny hebreo dia fety atao isan-taona, na ny maromaro tsy fety fa fotoana mandritry ny ady 520 izay amitsorana ny atezerana, ny eloka, ny disadisa, ny fisarana rehetra mety misy eo amin'ny fiangonana, izay fiarahamonina teo amin'ny jiosy amin'izany. Ary ao amin'ny Levitikosy 4:4 dia nambarana fa lalàna mandrakizay, zao nambarana ny 5:30, ary lalàna mandrakizay ho anareo zany, hanaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely ny ray mandeha isan-taona, ahafahany amin'ny fahotana rehetra, dia natao ny Arona arak'izay fanandidiny Jehova any Mosesy zany. Tsy fanaontsika zany, fanao jiosy zany, kanefa dia hita fa mahasoa ny fiangonana, mahasoa ny fianakaviana, ka dia zany no entintsika mandray lesona ary mandray fampiarana androany. Atolotry tao amin'ity ho taom-pamitsorana faobe, ho taom-pamitsorana lehibe, ho année du grand pardon, jour du grand pardon androany.
ka dia ho raisitsika ao amin'ny Kolosiana toko 3 andininy 12 ka hatramin'ny 15. Koa mitafy famoram-po sy fiantrano, famoram-panahy, faretretena, fahalemem-panahy, faneferana, araky ny nomofidin'Andriamanitra sady masina no manara. Ireo toetr'ireo dia toetran'Andriamanitra. Ireo ny fanahy tao amin'ny Jesosy, raha mijerentsika izy teo amin'ny azo fijaliana. Ireo antrantsika izy. Ny famoram-panan'Andriamanitra tao anaty. Any tena dia le nandefina azy azy. Dia ny vavahany iray mamelany eny fa tsy famy. Ary isika izay olo mofidin'Andriamanitra sady masina voatokana noho izy no malala tiana noho izy. Tiany isika. Tiany tamin'ny fitiavana. Ka tia miaina ny fitiavana. Inona ary zany? Mifandeferana ka mifamela heloka ianareo raha nisy manana alahelo amin'ny sasy. Taiza moa tsy nisy an'izany ao amin'ny fianakavianao, taiza no tsy nisy an'izany teo amin'ny mpivady, taiza no tsy nisy an'izany ao amin'ny fiangonana, malahelo. Mifandefera ka mifamela. Tsy unidirectionnel zany fa bidirectionnel, mifandefitra ary mifamela. Ao amin'ny Jakoba ao izy toko 5 dia milaza hoe mifampivavaha ianareo ao anatin'izay mba ho sitrana ianareo. Ny olona miady manko, ny olona mifampanana alahelo manko dia maratra simba ny fo. Voalohany ilay nampalelofina maratra satria nampalelofina izy. Zany no alahelo maratra. Ary indraindray aza mivadika aretina mihitsy zany alahelo anaty maratra. Tiana Andriamanitra sitrana. Fa ilay nampalahelo koa marary toe-panahy, marary toe-po, marary fitondran-tena, mahery fiteny, mitratrevatreva, mandratra ny nama, marary. Tsy manana ilay fo miantra, tsy manana ilay fanahy mora, tsy manana ny fanetretena, tsy manana ny faneferana. Samy marary. Ary tian'Andriamanitra sitranana avokoa reo. Ka dia hoy izy mifandefera ka mifamelahelo ianareo. Ary tsy manao zany ho lalàna fotsiny, fa manao zany ho didi-pitiavana, asesiky ny fitiavana. Ka dia lazaiko eto na dia verimberin'ny eto azy zany. Raha misy ianao manana alahelo amin'olona anankiray, dia ambarany Matio toko 5 hitantsika rehefa avy eo zany. Io ny vaiko. Mifamela heloka. Mifandefera. Ino Andriamanitra amin'izany hitantsika eo zany. Dia hoy ilay texte mba tsy ho dinganitsika izy. Aoka ny fitiavana izay fehiny fahatanterana no ataonareo mibaiko ny zavatra rehetra. Zany no ndikeny andininy 720. Aoka ny zavatra rehetra atao amin'ny fitiavana. Fa na inona atao amin'ny tsy fitiavana dia manjary vita. Dia hoy ny 10. Ary aoka nampakamponareo ny fiadanan'i Kristy Eirene, ny teny grika, ny dikany c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est le concorde, c'est la conciliation. Fa ho amin'izany ny antsona anareo ho tena iray isika. Ainareo moa fa ny ankabeazan'ny kristianina nge ka tonga miambina noho ny fitiavan-tena te azo paradisa. Zaho mba tiako soratana aminy anarana point barre. Tsy zany ny antsona Andriamanitra antsika.
fa vavolombelon'ny fitiavana. Raha izay no mamaika anao a sanatry ny vava na maty androany ary anao a tsy problème. Fa ny antsonanao vavolombelon'ny fitiavana ka dia omeny tombonao, omeny olona, omeny sakaiza, omeny mpiara-miambo, omeny fianakavia, omeny araka nazay ka anisan'ny don de Dieu. Ankoatrany teo don intérieur sy ny don extérieur, efa nyteny teto zany, ny don relationnel, nomeny havana, nomeny olona ifandraka, nomeny fahavalo azy mba haizana amin'ity tahaka ny tiavan'Andriamanitra. Aoka hanapaka ao anareo ny fiadanan'i Kristy, aoka amin'izany zay le izy ny motivation anareo rehetra pour l'harmonie et pour l'unité. Ka tsy zavatra ambolomboleny io, ndaontsika mba halamina kely mba hampisehoana fa miraitsy. Raha tsy ao am-ponao ny firaisana azo ambolomboleny, manjary fiatsaram-belatsy fotsiny. Fa aoka hanapaka. Ary ahoana ny ahafahan'ny fiadanan'i Kristy manapaka ao amintsika? Dia ny fitiavany velona ao anatintsika. Ary angatao zany. Ny pistily voalohany Korintiana dia milaza amin'izany. Aoka ianareo maniry le fanomezam-pahasoavana amin'ny indrindra. Ndiny farany indrindra ao amin'ny toko faharoa ambin'ny folo amin'ny Korintiana voalohany, ary dia développé ao amin'ny Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ny fitiavana. Ny fitiavana izay motive ny zavatra rehetra, ary fitiavana loharanon'ny tena firaisa. Dia hoy Jesosy Kristy rehefa nampianatra izy, Matthieu toko fahadimy, izay rehetra tezy tamin'ny rahalahy, resaka fahatezerana foana ny resahany eto. Izay rehetra tezy tamin'ny rahalahy dia mendrika eo alohana ny fitsarana, satria ohatry ny mpamono olona ihany. Tena mpamono olona ny olona tezitra amin'ny rahalahy, na tezitra amin'ny rahavavy, na tezitra amin'ny anavavy, na tezitra amin'ny anazavy, tezitra amin'ny namany. Ary koa ny olona mampahatezitra ny namany, reny koa mendrika no elona misinedio satria mpamono olona. Le miteny la vena, ianao tsisy vika, t'es nul, tu vaux rien. Ambarany soratra masina fa famon'olona zany. Famon'olona zany. Ka raha ohatra ianao izy andeha hivavaka, zay no lazainy eto, andeha hivavaka ianao dia hanatotra fanatitra. Ajanony eo aloha ny fanatitra ao. Avelao eo amin'ny alitara, mandehana aloha miavana amin'ny namanao. Zay no ho miverina. Ary miavana faingana, raha mbola miara-dia aminy ianao, mahafinaritra le teny. Miavana faingana raha mbola miray fiangonana aminy ianao. Miavana faingana raha mbola mpiray tokantrano nareo. Miavana faingana raha mbola samy mitondra peratra nareo roa. Miavana faingana raha mbola atambatra Andriamanitra sy atao amin'Andriamanitra. Miavana. Fa tsy sitraka Andriamanitra, tsy sitraka Andriamanitra. Ny fitsitokotokona sy ny fizarazarana ary ny ady, sy ny fiafinafonana sy ny fahatezerana ary ny lolo, ateraky ny tsy fisian'ny fiavana. Fa ny zavatra mamaika an'Andriamanitra, zavatra mamporotra an'Andriamanitra, ny firaisana, ny fiombonana. Satria ny Andriamanitsika dia Andriamanitra firaisana. Anisan'ny mystère ny Andriamanitra io zany. Il est le Dieu trinitaire, telo nefa iray. Ny firaisany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Ny fototra iorenany ny firaisana eo amin'ny. Noho izany tsy fisian'ny firaisana. Noho izany tsy fandalana ny fihavanana, ka tsy hanaovana ezaka ao amin'izany, fanaovana izany eo ambanimbany-javatra, atao miandry, tsy maninona, c'est pas grave ny fanaovana an'izany, dia tsy inona koa fa fanitsakitsahana ny firaisana ray sy ny zanaka. Aza mangatakana, mihavana faingana. Zany ny mot d'ordre, mihavana faingana, aza mangatakana. Ary
dia izay ny afaky ny tompo ho antsika. Manana lahelo na mpitondra lahelo miavana faingana fa Andriamanitra te hitondra antsika ao amin'ilay fanjakany, le fanjakam-pitiavany zay anjakany ny fiadanana ho iady hoe concorde, harmonie, conciliation, unité, communion, ty ampiaina am'izany zany atao hoe fanjakan'Andriamanitra. Ty miainantsika din'izao izy ka miavana fainganana. Iara-mitsangana tsika ataontsika hira fa 3:5 ny andininy voalohany. Ho iaho hoe mipetraka antsika dia manohy iaho marathon antsika. Isaia 4:5 novakina tamintsika teo. Ninina natao hoe tsy mitsy izy dia misy ny natao amin'ny caractère gras, nisy ny natao nanaovana marquage mavomavo mba azahoantsika matakatra tsara zay maro ny tenin'Andriamanitra. Io Andriamanitra fitiavana io manana tanana mahavonjy, tsy fohy ny tanany fa lava matakatra hatrany amin'izay farany lavitra indrindra, dikany hoe mahavonjy. Ary ny sofiny mandre ny vavaka atao. Fa inona no manakana ny tanana tsy ny tanany fitahina tsy mahatakatra atsika. Ary inona no mahatonga ny vavaka tsy tonga ny aminy. Na hivavaka ary nareo izy za tsy maheno heloka. Inona nge zany heloka lazainy Isaia 4:5 zany fa ndraintsika mampi mamaky dia mandeha faobe fotsy. Ny fahotanareo izy mampiafina ny tavany tsy miainy. Fa inona? Rele souligne ihany vakiko fa mieza mamaky azy any an-trano. Ny molotrareo teny langa misy avanana mihitsy mampiely langa sy tsao. Zao finamarina koa zao. Ny lelanareo mibedibedy faratsina. Ie raha naratsy olona dia lava be ny resaka. Raha misy zavatra tsara vetivety any ave. Ny lelanareo mibedibedy faratsina manaratsy ary tsy vitany hoe mitahiry amin'izany fotsiny fa manery izany. Tsy misy olona mitory araka ny fahamarina. Inona ny hevitro zany? Tsy fantatrao ngeny ao amin'ny olona. Ianao mitsara ivelany fotsiny. Ao ny tompo aza mitsara da tsy ho tsaraina ianao. Ary araka ny fitsaranao ny tsarananao. Ianao mba tianao ho tsaraina amin'ny marina. Ka ianao mitsara diso ho tsarainy tompo diso koa ianao. Zany hoe ka tsy ny tompo ny tsara diso fa ianao ny mifidy ny fitsarana diso. Ary satria mitsara diso ianao tsy mitory ny olona araka ny fahamarinana hoy ny tompo hoe voasakana ny vavaka, voasakana ny fitahia. Tsy misy ozy izy mandahatra ny rariny arak'izay mahatoky, tsy mijery ny rara. Indray lalàna fitsipika zany ndraindray zany resaka rationnel metsika mitondra na mifandray amin'ny olona. Fa io olona io ange ka tsy 1+1=2. Io olona io ange ka tsy vita ny formule A+B+C facteur de D. Tsy zany io. Olona no arin'Andriamanitra ary nomeny fanahiny ka mandahatra tsara araka zay rano. Araka mary.
fatatsika hanika tsy maintsy modimody ihany sika hoe za miangamba ary miangambatsika tazomatsika aza eky tsy misy mandahatra ny rarony araky zay mahatoky dikany hoe mahatoky eto selon la confiance fa de miteny zava ainareo fa anisany anankiray anatin'ny endriny filozofia positivisme ny filazana fa ny zavatra constructifa ihany ny tokony andaminandro fa tsy ny zavatra destructif kanefa matetika ino tena andanitsika ino tena andanitsika fotoana ary iny mitsika mifandray amina tsy riana ary rehefa zany no mandeha dia hoy ny andininy fahavalo ny lalany fiadanana tsy fantany ny lalany paix. Le chemin de la paix, il ne connaît pas chez le chemin du désordre, le chemin de la division, le chemin des conflits. Tsy misy rarina amin'aleo lalana mivakolaka ny lalana ka na iza manizany dia tsy mahita fiadanana. Est-ce que la paix règne là où nous sommes? Est-ce que la paix règne là où nous sommes? Est-ce que nous sommes des artisans de la paix ou des artisans du désordre, des conflits? Hanosy ka tsy misy fitahina ary tsy misy vavaka voahelin'Andriamanitra. Inona ny vokany? Vakiako fotsiny. Ary noho izany dia lavitra atsika amin'ny rariny, ary ny fahamarinana tsy mahatratra atsika. Miandro ny mazava sika nefa indro ny maizy. Miandro ny fahazavana fa mbola amin'ny espitiany mandana atsika. Mitsapatsapa manara-bitrina tahaka ny jamba isika, ny tatona. Mitsapatsapa tahaka ny tsy manamaso ihany fa tsy mahina. Mitafotoana amin'ny mitaotao vonana tahaka ny amin'ny maizimaizy isika. Mitaotao mitaotao vonana midi ny dikany. On trébuche en plein midi parce qu'on ne voyait rien. Jamba. Ary eo amin'ny matanjaka dia tahaka ny maty sika. Raha oharina amin'ny matanjaka zany hoe dikany hoe raha ohatra jerenao ahoana ny matanjaka dia par rapport amin'ny matanjaka tsika tsy mba hoe malemy fotsiny na mavozo ny fitenany aminay fa ino maty tony maty tsy misy maninona na ino miandro ny rariny sika tsy misy miandro ny famonjena nefa lavitra tsika zany inona ny antony efa betsaka eo anatrenao ny fiodinanay ny fahotanay ny ampangana io fahotana io azo imaginena le voalaza ry ambony resahany io le voalaza ry ambony io fahotana io le namako ny fahotantsika za tsy nanao anitsy za ohatran'izao tenin'Andriamanitra dia fifandraisitsika amin'Andriamanitra direkta ihany mitatsika ao ny fifandraisika amin'ny namatsika io resahany io ny fahotantsika ny ampangatsika ary Isaia dia nilaza hoe tsaronay ny fahasoanay fantatra irokay dia miodina sy mimalana zay hoe miala ny fanaranan'Andriamanitra ka miteny fampahoriana sy fikonina ary mamorona sy mamoaka teny lainga avy eo mahazaka be zany tsy hanaovany kofa inona ny atao miala amin'ny fanaranan'Andriamanitra miteny fampahoriana sy fikonina mamorona sy mamoaka teny lainga avy eo koa zany tsy mahitana hitanao amin'ny fiainanao ny fitahin'Andriamanitra so dia voasakany fotsiny fa ny tanan'ny tompo ange lava e ny sofiny ange ngeza be fa saingy noelitsika no manity ny sofina manakomby
tompo mahery zany teninao zany iza no azako zany ny fitonatreanay ianao ary ianao tonga monjy anay tonga hanafaky ianao tonga ianao amin'ny faharimponao tonga manatona anay ianao amin'ny famorampananao eto nivonay ianao miantra anay mangataka aminao zay aoko zany teny zany tsy teny ampangana fa teny kosa anindrona ny fonay ny bebanay efa ny rahanao Jesosy Kristy ilay teny velona ary ankehitriny miteny aminay ny teninao meo anay ary aoko raisinay teny mpitiavana zany satria teny mitondra fiadanana teny mampitondra fitahia teny zay milaza aminay ny ray fa tsy sitakao ny aory anay sy afaky anay fa ny bebanay sy alany andro ratsy alianay mba ho velona izany saotra tombo miaina mivavakay amen sangana ndray sika manao mandiny faharoa amin'ny telopolo sy mandiny faharoa ihany Koritianina voalohany toko faraky ambin'ny folo ny andimy enina amby roapolo ka hatramin'ny faharoa telopolo vakiko satria tsy tao anatin'ny vaky tentsika ary raha manao zao didy zao dia tsy miderinareo tsy akory satria tsy miangona iatsara ianareo fa iaratsy fa voalohany indrindra raha miangona am-piangonana ianareo dia reko fa misy fisarahana aminareo ary mba hinoko ihany zany fa tsy maintsy misy fitokoana aminareo mba aseho aminareo zay fa enina amby roapolo fa naoviana ianareo mihina ny tono fitono sy misotro amin'ny kapoka dia manambara ny fahafatesa amin'ny tompo ianareo manam-piavina ko nazovo ny mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoka ny tompo amin'ny fanatsy mendrika dia omeloka amin'ny tena sy ny ranony tompo izy fa aoka ny olona mantatra ny tenany dia aoka izy hihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoka fa zay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanamelona ho an'ny tenany raha tsy mamantatra ny tena izy noho izany dia betsaka ny marary sy marosy eo aminareo ary maro ihany no efa modimandry fa raha mba mamantatra ny tena isika dia tsy mba ho tsaraina fa raha tsaraina isika dia faizy ny tompo mba tsy hoelona miaraka amin'izao fiangonana sakilany mamperitreritra ny tenin'ny Paoly tsy miangona iatsara ianareo fa iaratsy rehefa mba miangona eto isika dia iny no mba tantarentsika sy fampiresantsika ny gadrama ny afatry ny tompo ve ny zavatra tsara sy mahafinaritra ve fa sa ny zavatra tsy tokony ho tadidinako inona oraka be mivilana ho ny kravaton'ny pastera njary zany voaresaka ao mandritry asika dia tsy hitatsika tsony ny hitsy ny tenin'Andriamanitra rano natao nanao n'importe quoi dia n'importe quoi ny votondraisantsika fa tsy ilay miorona tsara ary indrindra rehefa tonga ho ato isika tena ny fiadanana tena ny fiangonana tena ny firaisana be no manetsika atsika so sanatriny zany
voamaika manetsika iray ny fizarazarana sy ny fitsitokotokoana sy ny fialonana sy ny fahatezerana ary ny fitenena ratsy samby ny ra ny fanatrentsika ny fanapapa iangona iatsarasika riana ary de zantsika tao zany iatsara isakalahady ny fiainany lehibema tlosy no zany tsy tokony isy fizarazarana zany masamby pôleto ary rehefa miresaka mba fanasany tompo izy de tsy azo adino zany contexte zany toko faraka ny folo ihany no miresaka an'io mihinana amin'ny fanatsy mendrika meloka amin'ny tena sy ny rany Kristy ny fanasany tompo ange tsy fombafomba fanao fotsiny ny fanasany tompo ane tsy hoe ataoko amin'ny itiavako azy sy ny fihetseapoko hoe fa ny fanasany tompo tena fampiraisana move zao tena vonina ao amin'ny fampiraisana ao amin'ny fanasany tompo tsy ataon'ny liturgitsika zany mafalahelo miresano zany ia une dizaine d'année de ozy izy ny tokony miraikitra tsy zany ny liturgitsika de nikely nandefera fa raha ny fanilinay tokony ao anatin'ny liturgie mihitsy ny fampiraisana hanika nampidirina ao amin'ny liturgitsika mifandraisana ary averina ho liturgie ny alahary ny fampizarana ny fiadana ka tsy fombafomba reo so tsika miteny hoe ho aminao ny fiadanana nefa ho aminao tsisy fiadana raha lalantsika tsara liturgie de zao lazay ho aminao ny fiadanany tompo zarao ny fiadanany tompo tsy zany ka nyraisinao ny fiadanana sa tsy nyraisinao raha nyraisinao ny fiadanana ny teny malagasy zay adika hoe fiadanana sy fiavanana teny ray any ny teny grika ray any teny fototra iray fiavanana fiadanana ka ny olona mizara fiadanana mizara mipiray fiangonana zay ny tonga anao mandray tanana de le hafa ndray mandray ny tanan'ny hafa de manao chaîne ka sao de ny tanana fotsiny mitsokotsinao fa tsy tanana mitondra fiadanana fa tanana manozogozony sanatry ny vava zava-dehibe ary nylaindrina mampitandro manahoana ny fihavanana amin'ny tompo ary manahoana ny fihavanana amin'ny namanao fa aoka ozy amantatra ny tena fa raha misy olo misotro amin'ny kapoka sy mihinana amin'ny fanatsy mendrika meloka ary tamin'ny fotoanan'ny korintianina de efa miseho inona nisy olo zany immédiat misy ozy ny maraha betsaka ny maraha betsaka ny farofo zany hoe mba veloleny ihany fa mitsipozipozy mitraine fahosana mitraine fahalemena azotsika mitraine inona moty izy aretina kely kanefa aretina kely manahaka no ny fiaina manelingelina ny fana ary ny sasany aza maty zany lazay ny Paoly tsy mamorona noho zany ny fandraisana ny fanasany tompo ny antsona communion fiomonana tao Korinto ny olona rehetra izay nanao an'izany tamin'ny fiatsaram-belantsika ny olona rehetra izay azo lazaina hoe namingaviky an'izany ny olona rehetra izay namafy fisaratsarana sy fizarazarana tao ny fiangonana nahazo heloka meloko ary tokony tsarovatsika manankareo zany faoka mantatra ny tena ary raha mamantatra ny tena isika inona ny tokony ataontsika rehefa mamantatra ny tsena isika hitatsika ny tsy fahamarinatsika dia mibebaka mangataka famelana raha ohatra tsika ka namparary ny namantsika dia tokony jerentsika ny havanana ary raha ohatra tsika natao ny sasany tiana raly dia andana teny anao
za nge tsy mahalala hoe nampalahelo ahy ianao raha tsy miteny pastera tena na fotoana mihitsy le mitenenao teny eny satria za marary ianao marary za mbola manohy ihany mana fotoananao satria marary le atao amiko tsy voatsabo ny tompo ary ianao marary satria mitahila rety tonga ny tompo anafaka atsika soiana amen kako tsika mantatra ny tena zay tsika vao mandray ny fanasana tompo am'izay tsika raha mitsara tena dia tsy tsaray fiza nge mahajanona am'lolojanony fitsara am'le mahajany tsy misy tsy misy mariny madera zany zatra mba iriko zany tompo azo tsaraina engeny ao raisinao tahaka ny rahala ho raisinao tahaka ny zanak'Andriamanitra satria miraikiko taminao zay fa raha ho tsaraina azy ratsy ajavona ny fahalemeko ny kilemako ny tsy fahatanteraha tsy mendrika ny fahamasinan'Andriamanitra mandiny tena araka zany mitona ho avy dia averitsika ny akatoko ny faraisana fandinian-tena fa tsy maintsy manao zany isika fa raha tsy zany tsika tsy manampy ny namantsika andiny tena mba atonga tsika tsy hinana fanameloana na sofo fanameloana sanakin'izany raha ny fanosana fitiavana tsisy afa-tsy fitiavana ihany mibaiko amin'izany satria fanasana ny tompo le tondroany azo fijaliana mampiavana antsika amin'Andriamanitra ary mampiavana antsika amin'ny namantsika tsy azo sarahana reo ry avy raha le mahitsy fotsy ny fihavanana amin'Andriamanitra potony anarany ary ny tsovanana fotsy izay fihavanana amin'ny namanao potra no anarany ny azo fijaliana sady tsy potony tsy potra fa maneo ny fampihavanana feno fitanteraka ao amin'ny Jesosy Kristy nombotony azo fijaliana maty ho azo manana izy raha mandiny tena isika dia manisonosy ary raha mandiny tena isika dia mijoro zanak'Andriamanitra mangataka hoe mba ataovy zanakao aho ary ahoana moa lazany Jesosy ny zanak'Andriamanitra sambatra ny mpampihavana fa izy no atao hoe zany tsangana indray tsika manao ny andininy fa iarahantsika mamaky ny salamo fa 3:30 efa nivakitsika tamin'ny voalohany izy fa ilevatsika mavomavo ihany iarahantsika mamaky ary atao mafy amin'ny anaran'ny tompo endre tsara sady mahafinaritra raha mipirahalamy miara-monina fa voadidiny Jehovah eo ny fitahina dia fiainana romana izay amen loharano mpitahina ny fifankatiavana ary ny fitiavana madio tsy fitiavana fihetsem-po tsy fitiavana ranofo tsy fitiavana mandalo fitiavany Jesosy didy vaovao nomeko anareo izy ahoana dia mifankatiavanareo ao tahaka ny tiavako anareo mifankatiavanareo kosa indroa miverina ao amin'ny epistiliny Jaune ny fanambarana fa ifitiavan'i Jesosy io ny ray ny fitiavana io toko faefana andininy fahavalo fahenina ambin'ny folo Andriamanitra dia fitiavana izay manana n'Andriamanitra no mitoetra ao amin'ny fitiavana ary izay tsy manana n'Andriamanitra no tsy manana ny fitiavana baromètre iriavana atao amin'ny tempo satsia adino ny fitiavana adinona ty resana questionner votre amour raha ny fitiavan'Andriamanitra tokoa no aminao ao aminao Andriamanitra raha ao aminao tokoa Andriamanitra
ao aminao ny fitiavany. Ary ao aminao ny fitiavany dia vohitsaka. Dépasser ny fitiavany olombelona fotsiny ihany. Tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy miara-monina. Fa voadidin'i Jehovah fitahiana izy. Mila fitahiana ty fiangonana ity, mila fanambinana ny asa mba aomby, mba tsy voatoitoy, mba ahafahany manoso, mibanjona ny 90 taona ho avy, any manana taranaka izay manana ny Kristy ary mitondro ny fahazavan'i Kristy. Inona ary ny tokony ataontsika? Androany no androny famitsorana lehibe. Androany no handrony fanavota lehibe. Mety hoe manavotra rahateny dikany payer le rançon. Androany ary aza makatakana. Alohan'le teny masoandro raha possible. Raha manana lahelo na tezitra namin'izy namin'izy ianao dia atony lazao ambarao aminy na ho sitrany ianao. Ambarao aminy na anely izy na anaiky na tsy anaiky, ambarao aminy. Misy olona nge tsy manaiky, fa raha tsy manaiky izy dia eo andohany ny vainafo. Fa ianao kosa tsara fihavanana amin'Andriamanitra. Fa raha mitahiry zany fahatezerana zany ianao, raha mitahiry alahelo ianao, dia voalohany responsable ny alahelonao ianao, ary faharoa meloka manoloana ny asa ny mpitiavan'Andriamanitra ianao, satria tsy mijoro ny vavolombelona. Ary fahatelo manjary fiasana ho amin'ilay ratsy, ho amin'ny fampizarazarana, ho amin'ny fampisotokotokoana, ho amin'ilay kilema rehetrarehetra mivakitsika teo, fanaratsy, famafazana lainy, ary indrindraindrindra tsy fampitoerana ny fahamarinana. Manjary komplexe izany. Misy matezitra anao, misy nampalahelo ndana antsoy, na diakonina io, na pastery io, na mpiandro io, na ao amin'ny sampany io, na olotsotro io, andana atony. Fa raha manao zany ianao dia nanao rangezana ho amin'ny fampilaizana ary vavolombelona fiadana. Ary ianao indray raha misy manatona anao satria nampatezerinao na nampahelovinao, natsapanao mihitsy azy, fa enjana le teny nataoko tamin'ny ranona teo hitako mihitsy. Fantatry ny tompo ange, fantatry ny tompo ange anao rehefa nana fotoan'olona ka fantatrao, fantany ane. Ny tompo tsy azonao andaingana, tsy azonao vanao fangalam-pery zany, tsy misy. Hainao moa rehefa manao fangalam-pery, tsy misy mobilier. Zany, fa ny sambo amin'ny tompo tsisy mobilier haika, ianao miafa. Azonao zany, io daholo, tsisy armoire, tsisy latabatra, tsisy seza, tsisy fandriana. Tsy afaka manao fangalam-pery. Fantany, ndana miazakazaka ny aminy. Ary raha tonga any aminao kosa, ny olona ilaza aminao hoe ranabavy malala, rahalahy malala. Zaho tena nalahelo no nataonao. Dia zaho fona. Meteza ny fona. Ary zavatra mamperitreritra, fa io fifona nataonao io ange, Andriamanitra nanao ny voalohany. Ny fanahy masina nanao ny voalohany, Jesosy nanao ny voalohany. Izy no teo amin'ny azo fijaliana ange mifonao anao. Ary ambarany soratra masina fa Jesosy Kristy eo ampitanana kavanany ray mbola mifonao antsika. Andriamanitra mifona ny Andriamanitsika. Ino zany kristianina tsy mifona zany? Ino zany tsy kristianina zany? Ary nataonao aza hoe tsy manamoty izy, diso ny fietrereta. Marina ny ianao. Vakio ny Korintianina voalohany, toko 4:7. Kilema ho anareo ny nananareo ady amin'ny namanareo
manaiky ambakay tsy alao aza hoe mandefitra ny amin'ny tsirariny ianareo vakeo tsara tenin'Andriamanitra zany mandefitra ny amin'ny tsirariny manaiky ho ambakay tsy tsika ny voalohany atany asain'ny tompo manao zany tsy misy zavatra nakatahan'ny tompo taminao ka tsy efa natao fa izy ny nanao zany voalohany ambarany soratra masina ny maty maty ny marina maty amin'izay tsy marina zany Jesosy izy le marina reny maty ny fahotana ary sika mpanota reny velona zany ene fa ireny zao tontolo izao hoe mitatitra ho andrany le zafo fa mitombo tsisy mitatitra ho andrany le zafo zany raha misy mangataka aminao ny akanjonao meo azo toy ny lamanao raha misy mangataka anao andeha 1 kilometra mandehana 2 kilometra raha misy mangataka aminao anao maraton manaova double maraton zany ke le filazantsara reny so tsika ka miangonangona foana mivavabava foana itenin'Andriamanitra io teny manova fiaina ary teny manova ny fiaraha-miaina ka raha misy manatona anao a miantso anao telefony mandongo maravara teo aminao na de eto azy vo miraha veto avirana baba avirana daba fa zanana io de ny fona mamela misy boky zay no lezahako tamin'ny malina tsy disoako nafako maly mba anamiko anareo izy mavakinareo raha mahitan'le boky tranainareo matevina be izy fa le ankehitriny le version ankehitriny allégé tsy tsaroko tsony lay mpanoratra satria slave le mpanoratra ka ny teny somary izy ny anarany somary compliqué ohatran'ny hoe Zakarian ohatran'izany anarany ohatran'izay mifaneny zao nolazainy amin'ny boky io titre ny boky la puissance du pardon zay ny titre ny boky la puissance du pardon zao ny teneny peut-être rehefa miteny naminy qu'il a eu tort dans ses actions mais j'ai eu tort dans mes réactions ary tena ratsoratra masony zany tsy mamaly ratsy ny ratsy zany na fanamelona ho an'ny fanamelona zany tsy mampiasa ny fihedin'ny fahavalo na sinaka de masina tsy zany ary zay na mety azo lazaina tsy tenao azy ny fahamarinany zavatra nandratra ny namanao ifony satria nandratra azy ianao ary apetro amin'ny tompo amin'izay ianao zanak'Andriamanitra ka inona le jour du grand pardon avelao daholo izay nampalahelo tamin'ny namanao ary raha tsy aritrao izy fa tsy maintsy zarainao zara hoany ary efa mizara aminao kosa ny namanao mamela azy ary mifona aminy fa raha manao zany ianao zanak'Andriamanitra Jesosy aza le maty natsika tsy mary isika ny sahijoro hoe za marina ka iza ny sahijoro am'izany mitsangana hoe ary tahako zany izy raha vavolombelon'ny Kristy sorona ny fiainatsika sorona mbola be lehibe ngeny tsy mahalala ny marina kanefa tsy maintsy mandevitra satria zany izy tompon'Andriamanitra ny ananatsika fanefena ny ananatsika fahalemem-panahy ny ananatsika faharipo ny ananatsika fitiavana ny ananatsika ny fanetretena mino ny zavatra rehetra ny fitiavana maharitra ny zavatra rehetra ny fitiavana mandefitra ny zavatra rehetra ny fitiavana zanak'Andriamanitra fitiavana ianao hoe ka dia meteza ho mpanompo ny fitiavana ho vavolombelon'ny fitiavana raisy ny fitiavana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fampihavanana sy ny firaisana ny fanahy masina
ahatonga anareo tena zanak'Andriamanitra ka ho mpampiavana, ho mpanompo ny fampiavana ary vavolombelony ny faminampo sy ny fanavena. Manana harena sy valosoa ho manana ho anao to, dia harena tsy mety levo ary valosoa anao mandrakizay. Meteza ankasitrahan'Andriamanitra amin'ny asa fitiavana. Dia mitahy anareo ny tompoka miaro anareo, mampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompo ary mianatra anareo, manapitra ny tavany aminareo ny tompo, manome anareo fiadanana. Kaoka izany fiadanany Kristy omeny anareo zany, dia hoentinareo zarainareo kosa ho amin'ny naminareo eo amin'ny fahavalonareo azy hatramin'izao ary manapatapitra ny fiainanareo. Dia vavolombelon'ny Kristy anareo ho raisy amin'ny telo fampanantenana lehibe avianao izay nitahiny raiko fa natoko tamin'ny kely ianao tendreko mpanapaka lehibe midira amin'ny fifalian'ny tomponareo. Amen. Petraka isika.